miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo aza be resaka raha tianao ho tanteraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny Baiboly dia tena boky fahaiza-miaina, mampianatra antsika ny toetra sy ny fihetsika ary ny toe-tsaina sy ny fahendrena izay tokony entintsika kristianina miaina. Ary raha mijerintsika ohatra ny tantaran'i Jesosy Kristy voasoratra ao amin'ny Luka 7:9-20 dia tena mahita an'izany lesona izany tsika. Satria nanontany tamin'ny mpianatra izy ny amin'ny hoe ataon'ny olona ho iza moa ao. Dia ny mpianatra moa ny teny hoe ataon'ny olona ho Elia, Jaona, ray amin'ny mpaminany taloha efa nitsangana. Dia avy izy nanontany hoe ary ianareo kosa iza moa ao aminareo. Dia Petera namaly manao hoe ianao no Kristin'Andriamanitra. Dia izao rehefa nahagaga eo amin'ny 9:20 rehefa nitenin'izay Petera dia ozy izy manao hoe ary izy ny teny mafy azy sady nandrara azy mba tsy lazalaza izany amin'ny olona. Ary izy ny teny mafy azy, izany hoe raha dika amin'ny fomba azahoantsika azy dia tena ohatrany hoe nibedy, tena hoe be desiko nareo raha miteniteny izany any ambadika any, tena aza teniteneninareo any ambadika mihitsy n'izany, aza lazalazanareo any ambadibadika any mihitsy n'izany zavatra niteneninareo teo izany. Nefa dia marina izay izay le marina hoe Kristin'Andriamanitra izy. Satria nahoana eo amin'ny andininy manaraka ao nahitantsika ny antony nahatonga azy ny teny hoe aza tenitenenina le izy. Ozy amin'ny 9:20 manao hoe ny zanak'olona ozy izy dia tsy maintsy hijaly mafy ka ho laviny olona sy ny lohan'ny mpisorona mba ny mpanoradalana sady hovonony ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Io zany ilay programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Io zany ilay falalan'Andriamanitra sy ny soritan'Andriamanitra ho azy. Fatany mazava tsara io ka ny filazalazana ilay resaka hoe Kristin'Andriamanitra izy eto sy eroa dia mety animba ny programan'Andriamanitra io indray. Satria raha ohatra zao ka henon'ny olona fotsiny zao zany tonga dia mety tsy ho zakan'ny olona mihitsy, tonga dia niapitso dia niapitso izy dia mety hisy hamono. Dia tsy vita akory ny tena mission satria mbola misy afatra be dehibe izay tiany ho lazaina sy ho zaraina amin'ny olona. Zany hoe tena stratégie fahendrena mihitsy izany no ampianarin'i Jesosy Kristy antsika eto amin'ity tantara ity amin'ny hoe indraindray nitsika ihany no manakorotana ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria be resaka loatra isika. Mitantara etsy eroa loatra an'ilay izy dia vao maika ilay izy tsy tanteraka. Ny olona niravana tsy ho faly daholo ny amin'ny zavatra izay tantaraina ao aminy. Ary tadidio tsara fa ao amin'ny Genesis zao dia misy tantara tena hetsika tsara, ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama rehefa nitenenin'Andriamanitra manao hoe ento io zanakao io vonoina, atao sorona, atao fanatitra ho aho. Dia jerevy tsara fa tsy niresadresaka an'izany tamin'ny vadiny ary izy. Tena nakombony mihitsy ny vavany satria fatany izany hoe izay ny programan'Andriamanitra, tonga dia lasa izy nifo maraina dia ndao. Dia teny an-dalana teny izy mbola nanontany hatramin'ireo le zanany, hatramin'ireo le mpanampy azy ireo ahoana sy ahoana tsara izy ity, aiza marina le sorona sy ny ohatran'izany dia tena tsy niteny mihitsy izy satria raha ohatra ka niteny izany mba heverony sainao raha ohatra ka niteny izany tamin'ny Sara izy hoe zao no tenenin'i Jesosy Andriamanitra tamiko hoe vonoina hono ty zazy ity atao sorona. Nefa i Sara fatantsika tsara fa Sara dia femme difficile be fa tena angambany dia tsy vitany azy mivady ary tsy ngambany dia nisavritaka teo sahirana teo izy nandamina ny Sara aloha. Ka tena hoe mila fahendrena ry havana, mila fahanginana, aza be resaka fa tena mirosoa moramora mba ahatanteraka ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Za manokana zao dia efa anisan'izay mihitsy nampianarin'ny olona anahy satria ohatrany hoe entin'ilay fahatsorona dia miresaka etsy miresaka erony amin'izay zavatra tokony hoe atao sy hoe tiana atao. Dia indray mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra naheno anao hoe mikarakara dossier, mikarakara bourse sy ny ohatran'izany dia naheno anahy izy dia ozy izy mantsana hoe avy ianao pasitera, avy ianao vetivety ozy izy satria teo mason'ny olona teo niresaka an'ilay hoe mikarakara dossier dia natsony moramora toy izy manao hoe zao pasitera aza teniteneninao amin'ny olona mihitsy n'izany zavatra karakarainao izany ozy izy, fa tena teneniko aminao fa tsy ho faly daholo akory ny olona ahenao izany zavatra teneninao izany ozy izy, fa tena hoe izay olona tsy maintsy tokony resahanao an'izany ihany no hiresahanao an'izany fa azo ataonao gazety be ohatran'izao mihitsy izany zavatra tianao atao izany. Fa ny olona ozy izy vao ahenao an'izany dia misy ny sasany na izy anao zavatra samy hafa any ambadika any na izy tsy ho faly mihitsy dia anao izay fomba rehetrarehetra tsy halasanao. Dia tena tonga saina ary tena marina izy ry havana ary tena mifandray amin'izao resaka izay resahana amintsika zao mihitsiny. Fa tsy hoe hikarakara taratasy andeha any an-dafy ianao dia vao azonao fotsiny passeport dia efa lasa ianao andehanao gazety be araka ny olona hoe eto ambavaka fa ho any an-dafy, eto ambavaka fa ho any an-dafy.
fa tena mila fahendrena ry havana, tena mila fahendrena. Zay olona tena hoe tsy maintsy resahana ihany no resahana. Ary rehefa misy zavatra zay fantatra hoe tiany tompo ataonao aza tonga de atao resaresaka be sy resaresahana be ohatrao fa na ny devoly koa mba maniraka olona anakorotana aniny programan'Andriamanitra iny rehefa avy eo de ianao ndray avy eo nefa nanina ilay izy no nikorotana nefa zavatra tena tsara tarehy be ohatran'izao no nresahako tamin'ilay olona tsy tamin'mpahendrena nitondranao azy. Tena stratégie tetikady mihitsy no ampiasain'ny tompo io mba ahatanteraka le programan'Andriamanitra zay efa masaka atao anatin'ny sainy dia tsy maintsy nangina nakombona daholo ny vavan'ny mpianatra ary tena ny be desiny mihitsy manao hoe tandremonareo so miteniteny izany any ambadika any fa misy programan'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanterahana amiko. Eny fa na de marina aza le izy de tsy maintsy nangina aloha ny vavan'ny roa mpianatra teo anatrehan'izay fahamarinana zay mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. De mba mila ianarantsika izany fahendrena izany fa tena aleo ry havana mandeha milamina, mandeha moramora, manana tetikady stratégie ahatanterahanao ny tanjona eo amin'ny fiainanao fa aza ededinao fahatsorana be loatra ka dia anao gazety be hetseroa ny zavatra rehetra fa izy ianao ihany de mety anakorotana ny programan'Andriamanitra raha ohatra ka tsy mitandrina. De ny tompo any anome fahazava-tsaina ao antsika ahafahantsika mahatakatra izay tokony hampiarantsika an'izany eo amin'ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.